Pejim-baovao afatanteraka kosa indray dia ny 7 sy ny 12 ny volana jolay izao no anatanterahina ny andiany faharoa ny Carrefour de la formation des métiers et de l'emploi na ny fampionana ny tanora amin'ny siatry ny fanofanana sy ny siatry ny asa. Etsen'ny Alliance Française Andavamamba no anatanterahina izany mandritra ny 2 andro. Anampina ireo tanora eo amin'ny sehatra ny fitadiavana ny fitoeram-panofanana sy eo amin'ny fidirana eo amin'ny asa ary fampionana ireo sehatra ireo no isan'ny tena tanjo ny Carrefour de la formation des métiers et de l'emploi izay ho tanterahana ny 17 sy 20 jolay izao ety amin'ny Alliance Française Andavamamba ny andiany faharoa. Ny tanjona dia mitovy amin'ny tamin'ny herintaona ihany, fampionana izay le Carrefour, fampionana ny ireo mitady na toerana ianarana io na toerana iasana amin'ireo mitady mpianatra na mpiasa dia fampionana zareo ao anatin'izay 2 andro izay tsy ny fitsidiana ny trano eva ihany no misy mandritra ny 2 andro io fa misy koa ny famelabelan-kevitra izay karakarain'ny Alliance Française anampiana ihany ireo mpitsidika rehetra reo izay mety ho tanora mety efa olon-dehibe ahafahany mahafantatra ny lalana mety alehany na eo amin'ny sehatra ny fianarana zany na eo amin'ny sehatra ny asa mandritra ny 2 andro ireo zany dia misy famelabelan-kevitra mandritra ny tontolo andro izay azotsodiana sy andraisana anjara maimaimpoana ihany koa. Rehefa nifantoka tamin'ireo tanora vao afaka baka ny andiany voalohany dia nitarina amin'ireo tanora hiditra eo amin'ny sehatry ny asa ity andiany faharoa ity. Isan'ny lohahevitra ihany koa tamin'ity taona ity ny fifehezana amin'ny teny vahiny izay isan'ny antoka iray lehibe eo amin'ny hoavin'ny sehatry ny asa. Hitanay hoe tena nilain'ireo nitsidika sy nandray anjara tamin'ilay andiany voalohany tamin'ny herintaona ity hetsika ity dia notazomina tanteraka na ny lohahevitra na ny fomba fikarakarana ity andiany faharoa ity ny mety hoe mahasamy hafa kely fotsiny angamba ny amin'ity taona ity dia nitarina kokoa tany amin'ny ireo olona lehibe izay ataontsika hoe olon-dehibe zany rehefa eo amin'ny sehatry ny asa izay mitady toerana fianarana sy ireo olon-dehibe mitady asa ny hetsika. Maro araka izany ireo tanora no liana amin'ity hetsika karakarain'ny AFT ity. Les sciences réunion kely ohatr' izao fa izao mihitsy vao nanatrika an'ilay izy dia mahafinaritra be ahitana entreprise BDP dia olona efa mitondroka zany matiana amin'ny resaka hoe fournisseur-na emploi sy formation ohatr'ireny dia mahafinaritra. Nahatratra 4 ireo mpitsidika nandritry ny andiany voalohany tamin'ny taondasa ary manodidina ny 70 no nahatsangana orinasa tamin'ireo tanora nitsidika. Maherin'izay no andrasana amin'ity taona ity, misa 80 kosa ireo mpandray anjara.